fampifanana miopana indrindra ao anatin'le ataontsika hoe sehatry ny fandriampahalemana tsy hoe fandriampahalemana araka ny eritreretantsika azy le izy hoe tsika manko matetika amikafatetsika hoe fandriampahalemana zay resaka miaramila sy zany foana fa ny fandriampahalemana dia midika kokoa hoe filaminana zany tena izy aminay zany filaminana ao anatin'io zany hoe misy fandraisana anjara tsirairay mihitsy zany misehatra rehetra mpitandrony filaminana la force de l'ordre ro isika ny olotsotra ny fiarahamonimpirenena isika mpanao gazety any mbola tafiditra ao anatin'izay fa fiarahamoniny rehetrarehetra isin'ny filaminana sy ny fiarahamonina mirindra zay n'iza ny tena ataontsika hoe ampipisiny SFCG commandant eran-tany zany hoe ivoy an'izay filaminana fiarahamonina mirindra izay zay zany ny antony de toizana foana zay asa zay atao eto Madagasikara fa ny am'tindra mandeha ty zany hoe tsy ho anjaran'ny SFCG irery fa mba mampitatra kefa ho an'ny malagasy zay lina am'izany tsika sy le lina mazoko tehandray anjara am'izany fitandrona sy fitadiavana ny filaminana sy ny fiarahamonina mirindra izany zay ny nampatonga ny anaran'le tetikasa hoe samygasy satria aloha isika samygasy no ifampiseratsera sy ifanentana ahafahana mahatonga n'izay resaka fiarahamonina mirindra izay voalohany aloha zany le ataontsika hoe formation continue zany fifanana mandritra amin'ny heritaona dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra izy io nefa na izany aza entanina manokana zany isika mpanao gazety aloha anankiray ireo mpampianatra mpanabe mpikaroka ny olom-boafika ireo ihany koa ireo ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ny tanora leliliny satria ny tanora ny tena ho avin'ny firenena entanina ihany koa zay atao hoe tokony andraiky fesany tokony any anatin'ireny sehatra fampanjakana ireny zany andray anjara ao anatin'izy tetikasa ireo zany na le tetikasa mitohy mandritra ny heritaona zay ahitana ny fifanana efatra mifampitohy na ho an'ireo le fifanana zay ataontsika hoe natokana hoanina loha hevitra manokana dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra zany ny fifanana io zay aorianan'le 12 volana anaovana le fifanana ny andrasana dia ny ananan'ny firenena malagasy zany aloha zany olona manam-pahaizana mikasika ny zany atao hoe fikajiana ny filaminana izany dia afaka manentana eran'ny firenena ray manontolo zany an'ireo mpiarahamonina mba ahita lalana ivoana amin'ny crise lavarena filazarantsarina fotoan'izao zay zany ny tena voalohany ary indrindra mandritra zay 12 volana zay zany isaky ny mahavitan'le fiofanana dia misy tetikasa ho ampanaovina amin'ireo olon'ireo zany dia mitantsika fivoarany mandritra ny heritaona hoe raha ohatra ka misy tetikasa anankiray hitanao hoe ato amin'ity faritra ity misy disadisa zay saribahana ao anatiny rehefa omena fiofanana ny olona dia ahoana ny fivoarany ny disadisa iny rehefa tonga farany fiofanana zany misy fivoarana makana amin'ny filaminana ve sa tsy zay zany ny tena izy tsaro marina fa io fiofanana zay atao rehetrarehetra zany dia tsy fiofanana diplômante izy filazatsika tsy natao hotahaka ny fiofanana azahoana diplôma ohatra ny any amin'ny université fa professionnalisante zany hoe fiofanana azahoana traikefa hoentina miasa dia ny zany ny tsy diplôma no ho azo aorina ny fiofanana fa certificat manamarina fa nanaraka ny fiofanana mandritra amin'ny fotoana marika ny olona ary manana ny fahalalana sy ny fahaizana hoentina miatrika n'izany hoe fanovana ny fomba fiatrehana disadisa zany ary tena dekitera eo aloha moa zany tsy dia tena misy fipetrana diplôma be zany ny ao anatiny fa tsy miavana aloha ny voalohany indrindra i zany ny voalohany ma zany aza nefany misy ihany koa nefany ireo ataontsika hoe fahalalana zay tokony ananan'le olona bibidibidra ny fotoana ahafahany manatrika n'ireo le fiofanana tsirairay dia arakarak'izay zany no ahafahana manao an'le fifampenana
fa tsy hoe natokana hoanina atokon'olona manokana le izy satria raha anao hiasany amin'ny fiarahamonina ny tsika tsy hoe voatery tena tapipaizana be manana diplôma be dibe afaka miserasera amin'ny fiarahamonina na miara miasa amin'ny vahoaka fa ny finiavana zany ny tena voalohany na zany aza nefa moa mbola satria le izy maharitra 12 volana ilaina ihany koa fa hoarin'ireo le mpiasa zay any anatin'ny sehatry ny orinasa na miasa-panjakana hoe rehefa mba manaiky ny lehibe amin'zareo hoe mba hanaraka ny fiofanana 3 andro isaky ny 3 volana le olona izay zany anisan'ny fipetra anankiray zay